Tamin'ny farany iny nanao an'le vidéo mahakasikasika an'le visa mankaty États-Unis iny teny aho hoe namafisin'ny fanjakana amerikanina ny fijerevana ny tambajotra sosialin'ny olona rehefa manao visa aty le olona. De niteny koa aho hoe mila atao publika ny compte Facebook, Instagram sy ny sisa zay ananan'le olona zany. De betsaka ny nanontany anahy hoe atao publika foana ve zany tonga any États-Unis sa hoe hatraiza le izy? De mivaly ny tsotra aloha zany de hoe mila atao publika aloha zany le izy mba ahafahan zareo mijery hoe inona marina le zavatra resadresahanao ao mba ahafahanjareo makatoky fa tsy olona hanimba ny fiarahamonina amerikanina ianao na hanao dégâts aty zany resaka terroriste, fanakorontanana sy ny sisa sy ny sisa. De misy olona niany moa hoe nenahy ataoko publika fotsiny tongako any amin'ny aéroport rehefa tonga any. De ny tena teneniko tsara le olona hoe le visa azonao amin'ny ambasady io, efa niteny koa moa ny ambasady hoe le visa azonao io tsy mi-garantie hoe tsy maintsy miditra amin'ny États-Unis ianao, fa na tonga eny amin'ny aéroport ary ianao ka misy fisavana iny, ka misy mampiahiahy an'zareo de afaka averiny mody ianao. Zany hoe le fifindra-monina aty États-Unis zany tena mila manova an'zay fomba fisainana zay satria ianao hifindra monina aty an-tanin'olona mila manaraka ny lalàn'le olona zany ianao. De tsy manao beloha be didoa aty États-Unis moa zany efa misy lalàna na hoe misy an'zay fahalalahana fanehoan-kevitra zay ary aty de misy lalàna koa aty. De mila zaho zany de miaina an'zay hoe rehefa io aloha ny lalàna de io zany aloha ny tsy maintsy arahana. Io arakaraky ny mpitondra mipetraka eo de zay mametraka ny lalàna eo de iny tsy maintsy arahana zany. De noho izany zany raha ohatra tsika ka tsy te hanana fahasarotana amin'ny fangalana an'io visa io amin'ny ambasady ao de diovy tsara aloha io compte Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp-nao io. De aza mieritreritra hoe rehefa azonao io visa io de milamina am'zay ny jerinao ho tonga aty États-Unis. Tsy hany le izy fa mbôla afaka refusen'jareo anao miditra aty États-Unis rehefa tonga aty. Mbôla afaka revôkeny koa ary iny visa-nao iny na efa mipetraka ela taty ary ianao. De noho izany zany aleo foana manara-dalàna. De samy manana ny safidy ny olona fa ilay risika am'le safidy atao iny mila hay tsara ny miatrika anazy avy eo. De zay no tiako ambara androany fa de amin'ny manaraka indray. Masotoa.